Raha tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankafalinina hatrandray no alohananao ary ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro sy ny tany falitony rivotra amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay mety toetry ny andro izay aloha dia tsara ny manambara amintsika fa amin'ny ankapobeny dia aty amin'ny morotsiraka atsinana nosy manontolo ny tena hitoetra ny orana tandrivon-drahona izay mety araha-kotroka sy aty amin'ny ilany atsinanan'ny ampovoantany. Inona koatr'izay zany dia ho maimaina ao anatin'ny 3 andro manaraka. Hojerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina zao dia efa misy sahady ny orana tandrivon-drahona aty amin'ny morotsiraka Antalana, Lanjorofo, Antsinanana, Vadivavy, Fitsidinan ka aty amin'ny Atsimo-Tanana iny fa ny ankoatr'izay dia ifandibon'ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray dia somary mitatra kely aty amin'ny afovoantany ny orana tandrivon-drahona izay mitsitokotoko mety araha-kotroka mahazo akatra aty amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Melaky ny afovoantany manontolo iny ary ny morotsiraka Antsinanana manontolo ny aty amin'ny tapany atsimo sy ny any avaratra zany dia omaina amin'ny ankapobeny raha toka somary lalovana tandrivon-drahona kely ihany aty amin'ny Sambrano sy ny morotsiraky ny faritra Sofia aty. Ho an'ny vinavina mahakasika ny maripana ho an'ny rapitso ary dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany. Ny morotsiraka Atsinanana dia 12 ka hatramin'ny 13 ary 1 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka Andrefanino sy ny mafana indrindra dia 13 degré Celsius any Antsohisy Maheva-Tanàna no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny alakamisy kosa indray dia mbola mitoetra hatrany ny orana tandrivon-drahona izay mety araha-kotroka aty amin'ny ampovoantany indrindra moa fa ny alina ary mitatra kely aty amin'ny ilany atsinanan'ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe izany aty amin'ny morotsiraky ny aty amin'ny faritra Atsinanana, Vadivavy, Fitsidinan, Atsimo-Atsinanana moa dia misy an'izay tandrivon-drahona mety araha-kotroka izay ihany koa. Ny ankoatr'izay dia ifandibon'ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny alakamisy dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra ato amin'ny faritra afovoantany 20 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka Atsinanana, 13 ny ny morotsiraka Andrefanino sy ny mafana indrindra kosa dia Maheva-Tanàna ahitana 13 degré Celsius. Amarana ny toetry ny andro ho an'ny zoma kosa indray dia saika ho maimaina amin'ny ankapobeny ny tontolo andro fa aty amin'ny morotsiraka Atsinanana dia mbola mitoetra hatrany ny orana tandrivon-drahona ho an'ny Antalana, Lanjorofo, Atsinanana, Vadivavy, Fitsidinan, Atsimo-Atsinanana iny somary mandrahondrahona mety arahana tandrivon-drahona ihany takariva aty amin'ny Vakinankaratra, Moromanio, Antamatsatra sy Iorombe iny any ankoatr'izay ifandibon'ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny zoma dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 hatrany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany 19 ka hatramin'ny 13 morotsiraka Atsinanana ary 13 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka Andrefanino sy ny mafana indrindra dia 13 degré Celsius Maheva-Tanàna hatrany aloha no ahitana izay. Mahakasika ny tany falitony-rivotra kosa indray dia antonony amin'ny ankapobeny tany falitony-rivotra teto Antananarivo, renivohitra manodidina na ambony fetran'ny OMS avokoa ny referetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka kosa no jerena dia mbola hijanona ao antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitony-rivotra izay. Makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany masoana hatrany nanaraka ny fandaharana ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.